Piansitony zany natao hifanerasirahana ny fiseritra amin'ny angovo ny avita toerana sy ny any velany. Dia ao anatin'izay zany no fampitana hoe inona no azo ifanarahana, inona no azo trandrahana eto Madagasikara. Ny anjaran'ny mpitondra fanjakana moa zany dia mampiseho amin'ny zareo ny opportunité d'investir Madagasikara. Izahana ao anatin'izay ity conférence ity koa ny mampahafantatra ny zava-misy maro eto Madagasikara sy ny izay azon'ny fanjakana hoentiny hanampiana zareo hidirany zareo amin'ny sehatra. Ohatra hoe ny lalàna, manamora ny lalàna, ny fanamorana ampidirana eto amin'ny rehetra. Raha ny vinavina aloha tokony eo amin'ny 100 eo zareo misy opérateur hita toerana sy ny any velany hifanerasera amin'ny ity andro ity. Samy azo tombony na amin'ny fanjakana na ny opérateur hita toerana na ny any velany. Zay le système win-win zany tokony mahazo an'izay daholo. Ary ny hafarana moa zany ny vahoaka malagasy ihany hisitraka amin'izay zavatra atao eto. Mbola vitsivitsy zany zao no isaka ireo mpiseritra ao anatin'ny renouvelable Madagasikara raha oharina raha ampitahana ny filàna. Fa raha ny ataontsika hoe ny capacité an'zareo mbola tsy araka an'izay filàna malagasy zay.